5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tapaka androany nandritra ny fivorian'ireo filohan'ny kooperativa sy ny mpitatitra fa 700 ariary ny sarandalana eto Antananarivo, fa tsy hoe ny 100 ariary ho sarandalana tokana ihany koa izany ka tsy hisy ny tapadalana. Mihamafy ny hetsika ataon'ireo mpambolona vanila ao amin'ny distrika ny Sambava. Raha niainga tamina fokotany iray izany ny talata lasa teo androany, nitombisy ireo fokotany nanao ny hetsika tamin'ny alalan'ny fanakanan-dalana. Antony hetsika ny atezerana manoloana ny fampanantenana tsy tanteraka nataon'ny fitondram-panjakana azy ireo. 2 andro androany ny fitokonan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny. Efa nisy ny fifanantonana tamin'izy ireo sy ny fitondram-panjakana ary toy amin'ny fionana andatabatra boribory izany. Nambaran'ny sendikan'ny mpiasa ankilany fa hiato ny fitokonana rehefa misy izay fionan'izay. Tsy misy ny taratasy ofisialy mahakasika ny fanalan'ireo mpivarotra etsy amin'ny petite vitesse hono teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ireo mpivarotra izay nanao fitokonana omaly ary laza fa ho esorina eny an-toerana noho ny fanamboarana pilôna mitetika sateliferika. Betsaka ireo mpiasa ny kioska na cash-point no mitaraina vola sibatra amin'ny asa ratsin'ireo mpanao vola sandoka. Ankilany vitsy eto amintsika ny tena mahay manavaka ny vola sandoka amin'ny tena izy. Migadona ny amvalora tenina ny araba tonga lasy tonga vavy tonga sofo atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity. Ampanajana trano ho anasako anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao tsy ho afabela amin'ny fiakarany sarandalana ireo mponina eto Antananarivo sy ny manodidina tapaka androany. Nandritra ny fivorian'ireo filohan'ny kooperativa sy ny mpitatitra fa 700 ariary ny sarandalana eto Antananarivo fa tsy ho 100 ariary indray. Ho sarandalana tokana ihany koa izany ka tsy hisy ny tapadalana. Alefa ny ministra tompona andraikitra avy hatrany izay ary tsy iova izany intsony ny fanapa-kevitra izy ireo. Nela Ranevson. Tsy manaiky ny fampiakarana ny sarandalana ho 100 ariary ireo kooperativa sy ny mpitatitra eto Antananarivo renivohitra. Androany, nanantanteraka fivoriam-be ireo filohan'ny kooperativa sy ireo mpitatitra nitady vahaolana manoloana ny fiakarana ny vidin'ny solika ary samy nanolotra sosikevitra avokoa. Namondrizina ny 700 ariary sy 700 ariary ny sosikevitra tamin'izany. 700 tsy mampanino raha ohatra ka mba afaka mitondra 5 fa izay fa romana dia efatra dimy mba tsenda mba mitondra ray mihoatra dia nitapahan'ny polisy 75 000 ka izay mba engaviana hoe tsy mampanina izy raha ohatra ka izy ifampitsonjoka ny samy sahirana ny malagasy. Le proposition fa zato ny antony ny ao amin'ny litra mampiasa efatra raha tsy mahazo manao 5 ny lalana lavitra eo amin'le raha fijery na le itsika raha samy mampiasa fiara sy mahafantatra fa teo amin'le gasoil 3400 ariary dia tokony hoe 1000 ariary raha ny tena tokony misy no ary misy fotoantsika rehefa miresaka an'izay ny tokony ho frais. Tsy manaiky ny fampanantenana ataony ny fanjakana intsony ireo mpitatitra fa avy hatrany dia andray fepetra amin'ny tsy mamono antoka azy ireo. Za zany ohatrany tsy izy tsony amin'ny fampanantenana lava hoe omena 4 na omena vol fa misy namatsika nentina tany lafo mihitsy mijery dobo vilona hoe reto no omena anareo ary misy kelikely dia izao indray fitabitro mitovy ihany dia mba mangataka aloha hoe aleo mba eo amin'ilay 700 dia manaraka indray fakahita sotra tompoko. Filohana coopérative dia itsy be sentiment satria miakatra mipetianina tsy sentiment sika fa ny frentsika misy olana foana isaky ny ampiakatra fre ny taxi be dia oka tsy be sentiment sika raha hoe ana fa hitan'ny olona foana tsy ampafiry vendredi magnifique mahita vola levena foana ny gasy any amin'ny toeram-pilanona maro samihafa fa tiako tenenina amin'izay dia zao mailava ianareo filohana coopérative mba iray iny.
mantiantoka ireo mpitatitra amin'ny fampiarana ny sarandalana ho enjato ariary sahirana ireo vahoaka amin'izao saingy tsy ireo mpitatitra no vonona amin'izany ho izy ireo. Misy hoe SVST le ohatra hoe tsy mahatsiaro ninona tsika raha iena hoe zavatra ngeda be mateny zany filopireneny hoe enjato zavatra fatao nefa dia zao tsy anjarantsika kooperativa nitsitso ny fahantrany olona sy ny fahasarianany olona tsika koa ka somateur ohatrany rehetrarehetra noho izany mba tsy hakaraka any amin'le hoe valonjato zako hoe fitonjato le fitonjato amin'io fataro fa mbola le carburant mbola tsy feno raha le carburant mbola tsy eo daholo ny accessoire rehetrarehetra ka za zany dia zay mba mety hoe amony sofina mba hore ampanjifa ihany koa efa fandeferana efa fitiavana ny tsika zany fitonjato zany. Taoriny nisy fanangonana ny sosikevitra niroso tamin'ny tsangatanana ny filohan'ny kooperativa sy ny mpitatitra. Naroso tamin'izany ny hoe fitonjato ariary ny sarandalana ka afaka manao dimidimy ny seza na valonjato ariary dia efatrefatra ny seza ary sarandalana tokana avokoa afa tsy misy ny tapatalana. Araka ny fanehoana amin'ny alalan'ny tsangatanana ny hevitra teo zany dia valonjato ariary no tian'ny mpitatitra eto amin'ny tanàn'Antananarivo ho tanterahana eto amin'ny tanàn'Antananarivo noho izao fiakaran'ny solika izao. Zay zany no faneho-kevitra ny besin'ny maro. Alefany amin'ny ministera tompon'andraikitra ny sosikevitra ary mangataka valiny ao anatiny fotoana fohy ireo mpitatitra. Antony efa miatra ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Fa miatra manomboka raha mpitso ihany koa ny sarandalana valonjato ariary mampitohy ny vajovatsakosy araka ny fantatra taorian'ny fifampiresahana teo ambeny tanàna ny vato sy ireo kooperativa pitatena misy 3 mampitohy ireo faritra roa ireo mizara roa mazava tsara ankilan'ny sarandalana ho an'ny tapadalana raha ny fanazavana trany. Henri Flodion. Nampitarena ny vahoaka maro mampiasa ny fiara fitateram-bahoaka ny fisontry ny saram-pitaterana tao ao izay vokatry ny fiakaran'ny viditsolika iarahany rehetra mahita. Raha ny nampitohany ivato sy vasakosy manokana ohatra nampiakatra ho arivo ariary ny sarandalana ireo kooperativa izay nampikaikaika ny vahoaka. Androany nampiantso ireo kooperativa pitaterana miisa 3 ao anatin'ny Sotra D, ny Fifia B, ny Fanantenana, ny Kofiama izay mampitohany ivato sy vasakosy ny ben'ny tanàna ny ivato ny fampidinika makasika ity sarandalana ity. Taoriny fampiresahana teo anivon'ny rotonta tapaka fa nahena ho valonjato ariary ny saram-pitaterana manomboka ny andro ny rahampitso ary mizara roa kosa ny tapadalana ho fitsinjovana ny vahoaka raha ny fanazavana. Dia tsy zakany vahoaka ny sarandalana arivo ariary izay nataon'ny kooperativa ary ny tapadalana eo amin'ny 900 na 700 izay nisy teo sy ny valonjato dia nanapa-kevitra izahay rehefa natao ny fivoriana teto fa ho atao valonjato ariary ny sarandalana miakatra hatrany Antananarivo. Ny tapadalana kosa dia 900 ariary izany hoe raha miainga eto Ivato dia hatreny Andranomena no 900 ariary. 500 ariary kosa ao anatin'izay tapadalana izay raha miainga eto Ivato hatretsy Mandrosoa sy Talatamaty. Ary raha ohatra kosa moa izy aingeny amin'ny horizon ka hatreto amin'ny tsenany Ivato dia io indray miankina amin'ny mpamily sy ny receveur izany. Izany hoe nahidina ho valonjato ariary zany ny sarandalana miakatra na avy any Antananarivo ka tonga hatraty Ivato na aty Ivato miakatra hatrany Antananarivo. Tsy maintsy manaja ity fepetra noraisina ity avokoa ny fiara rehetra. Rano ny fanazavany ny filohan'ny kooperativa miisa 3 androany izay arahany fanaraha-maso entitra. Rehefa natao zany fivoriana andomano zany dia nijerena maromaritra iraisana zany mba tsy hahafatin'ny tatitra sy voamafy ny mpanjifa dia napetraka ny sarandalana zany araka ny tenenina mandray matoby ny tanàna teo zany ny sarandalana. Dia manomboka rapitso zany fampiarana ny sarandalana izay ny raha nanapaka teto amin'ny commune Androany io. Zay filohana kooperativa anankitelo zao ny eto, Fifia B, Kofiama, Fanantenana. Zay afisa azo mipetraka rapitso zany dia tsy maintsy manatanteraka an'izay daholo ny mpitatitra rehetra. Mamaha amin'ny ampahany fahasahiranan'ny vahoaka ny fampiresahana tahaka izao raha ny nambaran'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Raha teo amin'ny fieritreretana aloha hoe ho arivo ariary dia hitanay mpanjifa ilay izy hoe tsy ho zaka satria teo ny fieritreretana sahady ny fidiran'ny mpianatra. Fa rehefa tonga eo amin'ilay hoe valonjato ariary kosa ilay izy ny rahana fampidinika dia hitanay hoe mety ary azo iranana. Satria na ny ireo mpitatitra ireo koa nge nisy mba mpanjifa ohatranay ihany ny vady aman-janany
dia mety aminay zany le 700 ariary. Oenitra araka izany ny fanaramaso ny fitaterana hoy ny ben'ny tanàna sy ny mpitandro filaminana amin'ny fampiakana ny sarandalana marina sy ny fanarahan-dalàna manaraka ny bokotra andraikitra. Adrantsika eo ny siapitaterana sy ny vaovao manodidina an'izay fa siapiariana lavanilina kosa indray dia mihamafy ny hetsika ataon'ireo mpamboly lavanilina ao amin'ny distrika ny Sambava amin'izao fotoana raha niainga tamina fokontany iray zany ny talata lasa teo. Androany nitombisy ireo fokontany nanao ny hetsika tamin'ny alalan'ny fanakanan-dalana antony hetsika ny atezerana manoloana ny fampanantenana tsy tanteraka nataon'ny fitondram-panjakana azy ireo izay laza fa hitondra vahaolana ho an'ireo tantsaha ao anatin'ny 420 ramirana. Ny talata lasa teo nilaza ny fitondram-panjakana fa hiverina hitondra mpividy ireo lavanilina amin'ny vidiny 5,7 ariary isaky ny kilao. Mbola tsy nisy ny mpividy lavanilina tonga ny antoerana treto. Androany tsy ireo vokatra lavanilina tsy lafo ihany no noentin'ireo tantsaha mpamboly lavanilina izay manao hetsika sakan-dalana noho ny tsy fisian'ny mpividy fa ankoatra ny vato nanapaka hazo manodidina ny 20 fototra mahery izy ireo hanakanana ny lalana. Afaka andro ray na 24 heures dia ho tonga ny bozaka biavinareo amin'ny vidin-davanio 75,000 ariary. Miandiny ny vahoaka nandritry ny 24 heures 48 heures tsy nahitamokany. Na ny ampagnondany aza tsisy na divatsy tsarmisy hatram'izay ka hatram'izao. Lola vaniny atantsaha miziketsika amin'ny teny io anaty gony vakivaky ny anaty hetsy miponiaka loha ny mpagnotany tsisy zay ny ihany no mahatonga ny savorovory amin'ny lalana an-dapo. Etsy ankilany nanambarany teo anivon'ny prefecture fa efa misokatra ny lalana izay mampitohy anandapa amin'ny distrikan'ny Sambava tamin'ny orany antsoan'ny mpanao gazety. Miteraka olana zany zay. Tamin'ny sandra tamin'ny fampiresany zay misy ny privety bongo avion raha voahantsy na voaperotera ny Deri. Tantoko zavatra ohatran'izay tsy dia vahaolana loatra. Amin'izay ny tena niantsona ny fitonena tamin'ilay vahoaka hoe raha ohatra ka atao higrevy hitady mpivanga, tsisy mpivanga hitondra volanazy amin'ny tany mikorontana. Dia niantsona ny fitonena mba ahafahan'ireo mpivanga ho tonga hividy an'izay lavanilina. Tsy aivina fa 5,7 ny kilaon'ny lavanilina maitso. Raha mandidina ny 2 tapitrisa ariary kosa ny lavanilina efa voaomana eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa nihatsara ny voka-panadina BEPC tamin'ity taona 2022 ity ho an'ny teto Andrenivohitra raha nitatitry ny chef Cisco Antananarivo Renivohitra tamin'ity androany ity nahatratra 7,7 isanjato ny tahapahafahana tamin'ny fanadina mpanjakana izay nataony 4 Jolay lasa teo. Saika efa nivaly androany avokoa ny valim-panadinana BEPC manerana ireo Cisco teto amin'ny faritra Analamanga. Ho an'Antananarivo Renivohitra manokana mba hahatratra 7,3 isanjato ny tany tamin'ity taona ity. Ta izay azo lazaina fa aniatsara raha ny nambara ny tompona andraikitra. Rehefa niasa andro aman'alina ny Cisco Antananarivo Renivohitra, zany hoe nanomboka ny transcription ny latsinainy teo rehefa vita ny correction tamin'ny herinandro iny dia omaly izay nanao ny famaranana ny asa ary nivoaka omaly hariva ihany tamin'ny en ligne zany ny résultat. Ny affichage navoaka androany maraina isaky ny centre rehetrarehetra. Marina moa zany fa tsara izay vokatra izay satria ohatran'izay foana zany maintenu zany 10 isanjato ny mihoatra ny etapahafahana eto Antananarivo Renivohitra. Ankilany, maro ireo ray aman-dreny no tonga ny rodorodo nijery ny valim-panadinana BEPC ny zanan'izy ireo androany teny amin'ny LMA Ampiflo. Afaka soma tsara dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa dia afaka BEPC seconda mihitsy nefa vao indray mandeha izy nanala tamin'ity. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpianatra kosa, maro tamin'izy ireo no nisafidy ny lalam-piofanana droit aoriany fahavitan'izy ireo ho ny eny anivon'ny lycée. Fay aloha no fianarana foana mandrapatonga le tanjona iriko. Anao juge, anao droit, hianatra droit. Intsakilany, efa mipetraka avokoa ho ny fandaharam-potoanan'ireo mpianatra afa-panadinana namotaniana taoriany ny fahafahan'izy ireo. Izy tsy hoe vacances fa hoe manao pro entre amis, ohatrany hoe mandehandeha makany talata zao ohatrany tsy ny tena pro anay dia nefa ilay izy natsana ihany satria misy tsy afaka indray dia misy indray hoe atao soirée pyjama
dia ohatr'izany efa napozina va le seconde eny le seconde efa fantatra mihitsy hoe mety tsy ho afaka. Isy ny fanarenana ireo lesoka mba azahoana voka-panadinana tsara mihoatra lavitra no efa misy. Eo ihany koa fa ny fijerena manokana ireo mpampianatra eo amin'ny lafin'ny vakasion mba tsy hisy fahataranatra ny fanazavan'ny tompon'andraikitra hatrany. Zay afaka aloha zany dia afaka ao anatin'izay fa ho an'izay tsy afaka kosa dia manarina indray amin'ny herintaona ho avy fa ho an'ny androany dia nosokafana teny vato ny tetikasa momba ny fandrindrana rabola ny fampandrosoana ny angovo azo avaozana eto Madagasikara. Vola manodidina 7 tapitrisa dolara no nomeny ny SDG Fond ho an'ny Madagasikara hanatsarana ny fitadiavana lalam-bola sy ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny angovo azo avaozana vola izay ampiasana manomboka amin'ity taona ity ka hatramin'ny taona 2024. Tsy misy afa-tsy ny 20 isanjaton'ny vahoaka malagasy no misitraka herinaratra ankehitriny ary saika ireo amin'ny tontolo andrenivohitra ny ankamaroany amin'izany. Raha ny fantatra ny 70 isanjaton'ny famokarana manerana ny nosy ihany no angovo azo avaozana, izany hoe ireo azo avy amin'ny alalan'ny rano sy ny herin'ny masoandro. Raha toka ny 80 isanjaton'ny famokarana herinaratra eto amintsika no saika mifototra amin'ny alalan'ny solika avokoa. Tsy azo hidovirina ny firosoana mankany amin'ny famokarana angovo azo avaozana mba hanatsarana ny sehatry famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Manana tontolo azo trandrahana tsara ho an'ny angovo azo avaozana isika, tsy resaka fa tsy ny rano, ny rivotra ary ny masoandro. Raha ho an'ny rano fotsiny, mahatratra hatrany amin'ny 870 megawatt ny angovo azo avy aminy, saingy tsy misy afa-tsy ny 300 amin'io ihany no voatrandraka eto amintsika. Ho fanatsarana izany sehatry ny angovo eto amintsika izany no nanolorany firenena mikambana amin'ny alalan'ny PNUD, ONUDU, UNCDF vola manodidina ny 7 tapitrisa dolara ho an'ny gouvernemanta malagasy izay entina hanavaozana ny fomba fampiasam-bola mihodina amin'izay sehatry ny angovo izay mba hiompana bebe kokoa amin'ny fitrandahana ny angovo azo avaozana. Fantatra reo fa ilayntsika eto amin'ny firenentsika ny mba isiny zany angovo zany na herinaratra zany any amin'ny tontolo ambanivohitra maro isan-karazany. Tsika moa manana vina mba ho 50 isanjato ny malagasy dia hisitraka an'izany angovo azo avaozana zany eto amin'ny firenentsika ka zay ataoko hoe initiative rehetrarehetra mifanojo amin'izany dia toanan'ny fanjakana manontolo zany. Mbola misy niezaka ataontsika na eo amin'ny ataoko hoe ny rafitra mba ahafahantsika mametraka an'izany rehetrarehetra zany. Hitantsika ihany koa fa manatsara hatranatranatsika ny rafitra misy satria hitantsika ihany koa ny olana anivon'ny jirama dia ny fanavaozana ny rafitra dia mba amporisitsika ny setra tsy miankina fanjakana ihany koa mokatra na andrarà ao anatin'izany sehatry azo avaozana zany dia zava-dehibe ny firenentsika. Tanjona lavitrezaka ny hampisitrahana herinaratra ny 50 isanjato ny ponina eto Madagasikara hatrany amin'ny taona 30 ka hanampy amin'ny fanatratrarana izany tanjona izany ny tohana avy amin'ireo mpiara-mobonantoka tahaka izao raha ny nambaran'ny Premier Ministre. Tetikasa 70 no azo tanterahana amin'ny alalan'ity fomba vaovao vaitsia firenena mikambana vola ity. Asa miteti-bidy hatramin'ny 2 miliara dolara no mety ho azo amin'izany raha nitombana izay nataon'ny ministerany angovo. Androany teny vaty no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa momba ny fandrindrana arabola ny fampanosoana ny angovo azo avaozana eto Madagasikara. Fa mahakasika ny fampiarana ny fisondrotan-karama indrindra ho an'ny sehatra tsy miankina taorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika mahakasika ny fanondrotana ny karama ampiasa ny volana May lasa teo. Ivoaka tsy ho ela ny didim-panjakana mampiatra ny fisondrotan-karama ho an'ny mpiasa tsy miankina ho ny Prime Ministre androany teny Ivady Fanampanazavana. Ny zavatra misy mbola misy fampiresahana kely fa tena ao anatin'ny fotoana fohy dia ivoaka ny décret mahakasika ny karama any amin'ny sehatra tsy miankina fanjakana. Fantatra roa fa efa nambaro mbienibieny fa miakatra ny karama na ny sehatra tsy miankina ny sehatra miankina fanjakana dia ny fanatanterahana zany no ataontsika amin'izao fotoana izao dia tsy ela intsony ny ivoaka izany décret zany.
asa mety ho samy manana ny tsy ho elany avy ao anatin'izay fa 2 andro androany zao ny fitokonana tontosain'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny efa nisy ny fifanantonana tamin'izy ireo sy ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana ary toy amin'ny fionana andatabatra boribory zany amin'ny inerinandro ho avy zao iny no andrasana isin'izay nambarany syndicat ny mpiasa ankilany fa hiato ny fitokonana rehefa misy ho fionana hijerena vahaolana manoloana ny fitakiana izy ireo io mianta randriana ivo. Mitoy ny fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ankehitriny na efa nisy aza ny fifanantonana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana hitadiavam-baolana mikasika ny fitakiana izy ireo. Tsy ato ny fitokonana raha tsy misy ny fionana andatabatra boribory izay nampana ny tena ny fanjakana raha ny fanazavana. Nisy tokoa mantsy ny fifanantonana teo amin'ny lehibe ny syndicat Rototo Saint-Pimira sy Saint-Cormaheu tamin'ny fiadidian'ny Repoblika. Aminay zany ohatrany hoe raisinay hoe tolo-tanana avy amin'ny fitondram-panjakana idedavana vahaolana ho an'ny zavatra marary rehetra atao amin'ny ministera. Dia hatreto aloha dia miandry izay hoe hiditra amin'izay latabatra boribory izay fa hatreto aloha zany dia mbola mitohy ny fitokonana dia mbola ao amin'ilay service minimum izay. Fa 8 eo zany nitoy ihany vao vatany vao miditra ao andatabatra boribory izay ny solotenan'ny mpiasa sy ny fiadidian'ny Repoblika. Fampanantenana aloha dia fampanantenana ny sokafany latabatra boribory ahafahana hiresaka ampitoniana ny fitakiany ny mpiasan'ny ministera ny raharaham-bahiny. Hatreto angambany aloha tokony natao tamin'ity herinandro ity fa mino zahay fa tsy ho ela mety amin'ny herinandro. Amin'izao fotoana izao, antota taratasy sy raharaha manjato no mikatso no io fitokonana tato anatin'ny 20 andro mahery io. Namafisin'ireto solitena ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ireto fa tsy miova ary mitazona ny fitakiana hatramin'izay izy ireo. No atao négociation, tsy maintsy misy zavatra hoe marimaritra iraisana foana ny tediavana fa ny zavatra tena angatahana sy tena marary anay dia le fanajana an'ilay texte dia tsy fidirana anatina fahazahoana an'ilay indemnité de représentation le tambo-karama zany aloha iny zany zavatra tena angatahana sy andrandrany mpiara-miasa rehetrarehetra no ny antony maro rehetrarehetra izay efa nazavaina foana hatramin'izay izay ininonay fa rary ny sitsiny ny angatahana anazy dia misy fangatahana vitsivitsy hafa koa eto anivon'ny ministera mba hanatsarana ny asa sy ny tolotra ary indrindraindrindra ny diplomasia malagasy. Izay ny tapaky ny assemblée générale nay vao manomboka ny fionana ambony latabatra dia suspendu miantona ny fitokonana eto anivon'ny ministera dia miverina miasa aloha izay mandrapavitan'ny fifampidiniana. Tafiditra anatin'ny fitakian'ireo mpiasa ny tsy sy ny fanavakavahana eo anivon'ny ministera fa mpanajana ny zon'olombelona tsirairay. Tokony sy hanana toerana eo anivon'ny ministera ho izy ireo olona mampanjaka ny fanavakavahana io. Angatain'izy ireo ihany koa ny hanampiana ny arak'olona sy ara-pitaovana eo anivon'ny ministera sy ny maro hafa. Fa mitombo isandro manala ireo mpitarika posy ao Toliara noho tsy fisiany asa amin'izao fotoana ary tsy mifidy sarangan'olona intsony. Miamahazo vahana ihany koa ankilan'izay ireo sehatra tsy manara-dalàna ka angatahana vahaolana maharitra avy amin'ny mpitondra fanjakana Gaëtan Andriatsilavo. Tsy nitsahana itotongana ny farim-piainan'ny malagasy vokatry ny krizy nateraky ny Covid-19, indrindra ny ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny amafy hatrany zany noho ny krizy vokatry ny ady ao Ukraine. Voakasika zany avokoa ireo sehatr'asa rehetra ary efa tsy ho zaka intsony ny toetra rà sy ny tsy fisian'ny asa. Raha nanotidina ny 5,4 alina ireo mpitarika posy ao Toliara araka ny fanisanana natao farany, tsy mitsaha mitombo zany ankehitriny no io tsy fisian'ny asa io, ary maro ireo navita fianarana lasa mitarika posy. Raha ny posy aloha zao tena efa mitombo satria ratsika malala ity fahatsatsia manjafana ty zany tsisy ny asa fa io ihany zany ny asa ivelomany maro. Tsy ratsika malala fa tsisy projet aminay eto ary tsisy asa ivelomany maro. Marina tena marina ny fitarika posy tsy diplôme zany fa na tena mana doctorat ny sasany maîtrise fanday posy daholo zany fa tsisy asa. Zao misy mpianasinay manday eny mpikambana aminay mpianatra mianatra izy midi haly izy mitary posy arivo mitary posy zay avy da fianara ihany tatao tsy mena tsiny dia eto moa zany tsy mizakana dia nilaza hoe toko ahena posy aty le aretra nefa raha hena posy
ahoana resaka sosialim-bahoaka raha ohatra hena posy zany dia ahoana sosialim-bahoaka. Antony iray mampitombo ny tsy fananana asa ao an-toerana raha ny fanazavana hatrany ny tsy fisian'ny rano ahafahana misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Na izany aza manantena azy vokatra tsara ireo mponina manodidina ny tanan-dehibe, vokatry ny rotsakorana nentiny ny rivo-doza zapatsiray. Ankoatry ny fitariana posy, mirona amin'ny varotra avokoa ny ankamaroan'ny mponina, hany ka mitombo ny sehatra tsy manara-dalàna. Mitazona ny larana voalohany amin'ny sehatra tsy manara-dalàna ao an-toerana, ny varotra na ny commerce, ary eo amin'ny larana faharoa ny fanodinana na ny transformation. Ny secteur informel dia mitombo foana satria mahatonga azy informel moa fatahorana n'ilay fiscalité izay mbola tsy atokisany loatra, ary indrindrandrindra moa ny eto amin'ny faritra Atsimo andrefana ny fiscalité ny impôt synthétique zao tena niakatra be tamin'ity taona 2022 ity, zany hoe miavitsy zany na ny olona efa formel no reformaliser an'izay activité an'izay, ary indrindrindra moa ny informel vao mbola misy sakana zany amin'izay idirany amin'ny secteur formel zay, satria tena lasa lafo be ary be dia be no mitaraina hoe ahoana moa fiscalité eto amin'ny faritra Atsimo andrefana no tsy mitovy raha ohatra hoe impôt synthétique atsangana any Antananarivo ny eto Toliara somary miakatrakatra kely ny vola aloha amin'izay création zay, dia fa somary nisy démarche ihany zany natao hijerena hoe aiza ho aiza no mahatonga an'izay fahasamihafana zay. Tsy misy tetika asa ahafana mamorona asa ho an'ny mponina ao Toliara amin'izao fotoana, hoy ny eo anivon'ny syndicat. Araka izany, zava-dehibe ny fametrahana orinasa ahafahan'ny tanora miasa sy mamelona ny ankohonany, ary alana amin'ireo olana ara-tsosialy isan-karazany sy ny tsy fandriampahalemana. Ohatra amin'izany ny sehatry ny arenan-kibonitany. Ny hoain'ny firenena dia ny fandrarahana amin'ny sehatra ny arenan-kibonitany. Raha amin'izao fotoana izao moa zany ohatra ny latraka katerina ny fandrarahana ny arenan-kibonitany noho ny zavatra niseho nandritra ny 2 taona mahery kely. Latraka ambany dia ambany moa zany ny PIB amin'izao fotoana izao noho ny tsy fandeha ny famoahan'entana ara-dalàna sy ny fahavitsian'ny vokatra mivoaka eto amintsika. Andrasan'ireo mponina sy ireo mpandraraha ao amin'ny faritra Atsimo andrefana araka izany ny anoloran'ny fanjakana vahaolana manoloana ireo olana atrehana ireo, ohatra amin'izany ny fanatsarana ny port ao Toliara, ny fanatsarana ny tontolon'ny fandaharahana sy ny fampiasam-bola, ny famoronana asa, ny fanatsarana ireo izay hampamokarana isan-karazany. Sokatra radia tahenina amby 30 isa no tratra ny faditserana mahajanga omaly tamina Sambo sy Macom 2. Ankoatr'izay boatra miisa 12 misy karazam-panafody ihany koa ny tratra ny araka tamin'izay, efa mandeha ny fanadiadiana mikasika ny tompon'antoka amin'ny raharaha no giazan'ny faditserana navetrany moa ireo entana sokatra tsy azo ahondrana sy arovany sy taisy ireo. Voaroroy amin'ity raharaha ity ny commandant de navire ny Bosco miaraka amin'ny matelo efatra sy ny maro hafa ny tanàna Ponja Vonjomaika ireto farany amin'izao fotoana izao. Tonga ato anatin'ny fotoana ny doka isika ny famonoana alika amin'irendreny eto misoroka ny haromontana, io ihany koa ny fipariahany vola sandoka ampany amin'ny fanadiadiana. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vejery. Attention, événement Urban Vibes by World Cola. Dimanche 24 juillet 2022 à Antamanch avec les meilleurs artistes urbains du moment. Shine, César, Missé Saïd, Mad Max, Lionel, Naël, Wadayoum. En guest star, FSC Musique, Rouska. Billets déjà disponibles en ligne sur Ticketplace et dans tous les points de vente Massine. Urban Vibes le dimanche 24 juillet 2022 à Antamanch. Événement 10-09-20. Des matériels de chantier abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Hey hey hey! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous vite avant le 31 juillet et profitez d'un bonus de 15 jours sur tout Canal+. Incroyable! Profitez des meilleurs programmes pour toute la famille. Rendez-vous en point de vente Canal+.
Mamerina ny araba hatrany tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany tsy misy ny taratasy ofisialy mahakasika ny fanalany ireo mpivarotra etsy amin'ny petite vitesse hono teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ireo mpivarotra izay nanao fitokonana omaly ary laza fa hoesorina eny an-toerana noho ny fanamboarana ny pilone amin'ny tetikasa televirika fity nokolona. Manoloana ny resabe izay niteraka fikorontanan'ireo mpivarotra tetsy amin'ny petite vitesse omaly. Ireto farany izay manainy mety hanalana azy ireo noho ny fananganana ny pilona televirika amin'ny faritra ny tsena petite vitesse. Nilaza ny mpitondra teny ben'ny tanàna androany fa mbola tsy nisy ny taratasy ofisialy manamarina ny fanisorana ireo mpivarotra. Voalohany mahakasika ny zavatra niseho teny amin'ny tsena petite vitesse. Iarahantsika malala moa fa ny tetikasa izay ho apetraka ao anatin'izany fotodrafitrasa izany dia tetikasa iarahana amin'ny gouvernemanta. Ny tsena manokana dia andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra fa raha mahakasika n'izay fametrahana sy ny resaka mandeha dia tsara manazava hatreto aloha mbola tsy misy ny taratasy ofisialy afaka manamarina an'izany hoe misy izay zavatra izay. Ny fotodrafitrasa dia natao ho fampandrosoana tanànantsika ihany fa raha misy ny resaka famondrana tsena sy alina izany ny eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia afaka milaza amin'ny mpivarotra fa mbola tsy misy izany taratasy ofisialy izany. Ankilan'izay no amafisin'ny mpitondra teny an-trano ny tanjona amin'ny digitalisation ho an'ireo mpivarotra. Efa betsaka ireo mpivarotra voaisa raha ny fanazavana. Dia efa voalaza nombienombeny izany no lazain'ny ben'ny tanàna fa mafisitsika androany fa ny digitalisation ataon'ny commune Antananarivo renivohitra eny amin'ny tseny ireny dia voalohany indrindra mba ahafahantsika miady amin'ny kolikoly satria hatrizay dia fanomezana vola teny foana no miseho ary misy ireo manararoatra. Dia io digitalisation io amin'izao miresaka izao efa betsaka, tena betsaka ny mpivarotra efa tafiditra ao anatin'ny base de données na atao amin'izany enrôlement zany fa mila zavaina fotsiny hoe tsy mora ny fanatanterahana izany, mila fanazavana satria izay ny ezaka tadiavintsika commune Antananarivo renivohitra. Mijery akaiky ireo fanonerana tsy ara-dalàna manekana n'Antananarivo renivohitra ihany koa ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Nisy androany ny valan-dresaka ny raisan'ny mpitondra teny ben'ny tanàna hanomezana fanampanazavana mikasika ireo resaka mihely amin'ny asan'ny commune Antananarivo renivohitra. Fa zava-dehibe ny fahaizana amin'ny tantana maritra ny rano eto Madagasikara ho ireo mpiara-miombon'antoka ara-teknika sy ara-bola izay miatrika ny fivoriana ahafahana manatsara ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tanjona amin'izany ny azon'ny 100% ny malagasy rano fisotro madio ny faran'ny taona 3 gaeton Andretsilavo. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao fotoana ny 770 amin'ireo distrika misy 710 manerana ny nosy no hoe fananatanterahana asa momba ny rano fisotro madio. Tsy maintsy ampitomboana ireo ka isitraka izany avokoa ireo renivohitry ny distrika misy 710 manerana ny nosy hoy ny masoivoan'ny Royaume-Uni ny maraina teo. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny fahaizana mitantana maharitra ny rano ahafahana miatrika ny fiainana andavanandro sy ireo olana isan-karazany ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Le défi est pour Madagascar ensemble et la gestion. Ny fanambo ho an'ny Madagasikara iray manontolo dia ny fitantanana maharitra ireo loharano satria amin'ny ankapobeny dia ny rano no zava-dehibe ho an'ny fiainana ary zava-dehibe ihany koa ny fampiasana tsara ny rano ho an'ny fahasalamana, ho an'ny famokarana, eny hatramin'ny angovo. Noho izany raha araka ny fahitako azy ary izay ihany koa ny tanjona amin'ny fivorian'androany sy rahampitso dia ny hirosona amin'ny fampiasana tsara ny rano ahafahan'ny rehetra misitraka izany. Eny zo ny fisitrahana rano ary fototry ny fampivoarana. Oui, ça c'est un droit humain et ça c'est bien sûr une base pour le développement humain. Natomboka androany ary haritra 2 andro ny fivoriana ahafahana manatsara ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny rano, fidiovana sy ny fanadiovana. Tanjona kendrena ny sitrahan'ny 700 ny malagasy rano fisotro madio ny farany taona 2024. Ny ananany 550 ny malagasy toeram-pivoahana araka ny tokony ho izy ary ho afaka amin'ny fangerena kalamanjana sy manasa tanana amin'ny savony avokoa ny 700 ny malagasy ny farany taona 2024 hatrany.
manandanja ny fiaonana tahaka izao hoy ny solotena ny BAD na ny Banque africaine de développement. Et cet événement est très important parce que il est très important. Manandanja ity fiaonana ity satria zava-dehibe ny fandrindrana ny asan'ireo mpiara-miondrinantoka ahafahana mampiasa araka ny tokony ho izy izay eo ampelantanana izay eto anivon'ny Banque africaine de développement manokana dia faly no io fomba fijery mazava napetraka io ary voniny izahay hanohana ny firenena anatratra ny tanjona. Et nous nous rendons disponibles à accompagner le pays dans l'atteinte de ses objectifs. Nanamafy ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola fa antoka iray ahafahana mametraka fampandrosoana maharitra ny fisitrahan'ny mponina rano, fidiovana sy fanadiovana. Ny vahoaka salama no afaka miatrika ny fampivoarana, ny fiarahamonina misy azy sy ny firenena iray manontolo. Lafomba hafa kosa indray dia betsaka ireo mpiasa amin'ny kiosika na cash-point no mitaraina ola sibatra amin'ny asa ratsin'ireo mpanao vola sandoka amin'izao fotoana. Vitsy eto amintsika no tena mahay manavaka ny vola sandoka amin'ny tena izy vao tselakory lehilahy 7-telopolo taona no tratehaka ny zandary niaraka tamin'ny vola sandoka atao amin'ny commune Ankazondany distrikany Manjakandriana. Mirana Clara. Tatoato ny lela vola 2 alina ariary no tena be mpanao osika. Ireo mpanao mobile money na ireny mpandefa vola amin'ny alalan'ny finday ireny no betsaka tratra ireny vola sandoka ireny. Nefa tratrako dia le sarina omby ty tsy hita dia ty fotsifotsy tsy tena fotsy be ohatrany hoe tena fotsy be tsy ohatran'ny taratasy dia ty le bleu ty tena bleu be dia le vola ohatran'ny tsy souple ohatrao fa somary mienjakenjana be dia mangamanga be le izy dia ty koa mangamanga be dia anaty bietage le izy dia tsy fantatro hoe iza le efa tonga ato le vola zay ianao vao efa tena mizarazara ohatra zao misy manao retraite 100 000 ariary 200 000 dia ianao vao hitanao le billet. Mbola vitsy eto amintsika no mahavita manamarina na vola sandoka na tsy ireo vola mandalo eo aminy indrindra fa maromaro ireo lela vola ireo. Efa mahazo vola dia raisiko le izy dia fantako fotsiny hoe vola dia zay. Ohatra ny vola rehetrarehetra ihany. Tsy haiko tsy manana fahafantarana hoe tsy izy fa izy foana dia voaray. Natolotra teo anolohan'ny fampanohavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany androany ny lehilahy iray izay nahatratrarana vola sandoka tao amin'ny commune Ankazondany distrikany Manjakandriana. Araka ny fanadihadiana nataon'ny teo anivon'ny zandarmaria no nahalalana fa monina ho andoharany fotsy ity lehilahy voalaza nanana vola sandoka ity ary maka koa mamorona ao an-tsena Ankazondany izy izay amidiny eo amin'ny tsenan'ny Sotry. Araka ny andininy fa 7-telopolo amin'ny zato amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia eloka be vava voararany lalàna ary mety ampigadra sy ampanao asa terovozona mandra-pahafaty ny fanamboarana na fampiasana na fanaparitana vola sandoka. Maro ireo singa fiarovana sarotra adika kanefa mora fantarina eo amin'ny vola tena izy raha ho an'ny vola 2 alina ohatra. Ahitana faribolana na tsipika miova loko sy mihetsika izany rehefa atongilana. Ankoatra izay mivotra ihany koa ny sora-bola sy ny soratra Banque FIB Madagasikara rehefa tsapaina amin'ny tanana. Fa ho fisorohana ny haromontana ny roso tamin'ny famonoana ireo alika mirenireny ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra taorian'ny fidinana teny Ampeflosité Anosy Ambalavao Isotry alika mirenireny miisa 120 no tsy maintsy no vonoana hetsika izay mbola hitohy amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra Gaeton Andriatsilavo. Aretina pazo ny biby indrindra ny alika ny haromontana ary mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny alika. Ho fisorohana izany, ny roso tamin'ny hetsika famonoana ireo alika mirenireny ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka ny 5 Jolay lasa teo nandritra ny fidinana natao farany teny Ampeflosité Anosy sy Ambalavao Isotry alika mirenireny miisa 120 no tsy maintsy novonoina tamin'ny alalan'ny fanomezana natao vakena misy fanafody. Nambarany tompona ndraiky teo anivon'ny BMH fa mila atao vaksiny miaro amin'ny haromontana ny alika ho an'ireo izay olona miompy azy. Ny tena tsara indrindra dia atao vaksiny ny alika. Izany hoe ny olona mpiompy alika tsirairay avy zany dia tompona andraikitra amin'ny fahasalaman'ny biby ompiany tokony ataony vaksiny miaro amin'ny haromontana indray mandeha isan-taona. Raha sanatria nefa tsisy izay vaksiny izay na misy an'ireny teny antsika hoe alika mirenireny ireny ka misy haromontana izy ka mahakaikitra olona dia ny tena zava-doza ny haromontana mahafaty rehefa tsy voatsabo tonga dia mahafaty avy hatrany. Izany hoe raha vao tsy nanao vaksiny aingana, nanao nitsindrona hery fiarovana aingana
any amin'ny tompona andraikitra amin'izany eto amintsika moa dia ny Institut Pasteur de Madagascar ilay olona voakaikitra ka hoe voamarina hoe tratrany haromontana ilay alika raha vao tsy vita an'izay tsindrona izay izy dia mitarika fahafatesana ny haromontana. Izay zany mahatonga anay hoe fongorona ny alika mirenireny. Misy ny fiaramiasa amin'ny SMA amin'ny fitondrana ireo alika efa maty ka dorana eny Andralanitra. Nisy ihany koa ny fiaramiasa avy amin'ny ministeran'ny fiompiana amin'ny fanomezana fanafody na ahafahana namongotra ireo alika mirenireny. Manerana ny boriboritany enina no anaovana ny hetsika ka indroa isan-kerinandro no midina eny anivon'ny fokotany. Fa fifaninanana maro no hita mandritra ny Old Coca Mongamania Festival Baertel izay ho atao eny amin'ny gymnase Ankorondrano hanomboka ny 7 hatramin'ny 14 Jolay ho avy izao. Isan'ny bahana mandritra ny festival ny resaka jeux vidéo, manga ary ny K-pop. Andiany fa 12 izao atao izao, hoy ny mpikarakara ny hetsika nela any avy. Ny 13 hatramin'ny 14 Jolay ho avy izao no ho atao ny andiany 12 amin'ny Old Coca Mongamania Festival Baertel eny amin'ny gymnase Ankorondrano. Ka ny jeux vidéo, manga ary ny K-pop no isan'ny isongadina amin'izany. Eo ihany koa ny hetsika maro isan-karazany karakarain'ny mpikarakara. Hetsika moa zany dia ahitana stand miisa 7 izay ahitana espace jeux vidéo iarahana amin'ny RTL Madagascar. Ahitana espace vente, ahitana koa espace food court iarahana amin'ny Old Coca. Dia andanin'izay koa ny concours maro samihafa izay misy 3 izay misy concours de chant, concours de danse, concours de jeux vidéo sy ny concours d'art. Afaka jerena amin'ilay page Mongamania Festival Madagascar ny andindiny rehetrarehetra satria ilay concours misy 3 dia eo zany ny olona mahita ny karazany ao anatiny. Ny mpandray anjara moa zany dia efa misy nefa vita présélection fa mbola afaka manoratra anarana ihany mandra-pahatonga ny 17 juillet avy. Isan'ny manohana ny hetsika ny Old Coca sy ny RTL Madagascar ka manolotra tolotra maro mandritra izany hetsika izany izy ireo. Any dia misy ilay espace jeux vidéo ao anatiny ao dia connecté zany misy espace connecté zany ao anatiny ao ahafahan'ireo mpandray anjara milalao en ligne. Misy an'ilay tolotra Fast Connect produit vaovao RTL izay afaka expérimenter mandritra ny festival izany. Ankoatr'izay dia misy stand ao ahafahana manjifa ireo tolotra rehetrarehetra izay tolotra na ho an'ny RTL na ho an'ny RTL Money. Araka ny tenin'ny mikarakara teo, hetsika natao ho an'ny tanora izy io, izany hoe hetsika tanora be dia be no avy ao izay ampiroborobo ny kolontsaina aziatika fa tsy ao ambanin'izany koa ny kolontsaina gasy ka amin'ny mahatanora sy hetsika ara-kolontsaina izay mahatonga ny Old Coca manohana an'ilay hetsika. Be dia be ny animation izay voataonay eo miaraka amin'ny mpikarakara, misy an'ilay food court araka ny tenen'ny madama karakara teo hoe misy food court izay ho velany eo izay ahafahana manjifa ireo Old Coca rehetra sy ny zava-pisotro sy tara izay misy sy ahafahana mihinana sy misotro izany. Loka maro no zaraina mandritra ny hetsika raha ny fanazavana ireo mpikarakara ny hetsika. Manomboka amin'ny 7 maraina kosa no isokatra ny varavarana hatramin'ny 5 ny asabotsy ary manomboka amin'ny 7 maraina kosa izany ny alahady. Fa mikasika ny tatitry ny filakevitry minisitra Omaly taorian'ny fisokafan'ny serana mpiara-manidina Ivato Antananarivo, Mahajanga Nozobe, Antsiranana Sainte-Marie ary Toamasina amin'ireo zotra pitatenina avy any Turquie, La Réunion, Mayotte, Éthiopie ary France. Nakatoavin'ny filakevitry minisitra ihany koa ny fisokafan'ny serana mpiara-manidina Toliara sy Tolaniaro ho an'ny zotra avy atsy La Réunion. Etsankilany nakatoavina ihany koa ny fampidirana ao anatin'ny teti-bola-panjakana fohibe karama mampiasa isan-drara ara-panjakana sy ny ara-teknika eo anivon'ny université, IST na ny Institut supérieur de technologie ary ny kroana ny centre régional des œuvres universitaires. Ankoatr'izay ho raisan'ny fanjakana ny tanana ihany koa ny aba sy ny hetra amin'ny fanafarana entana avy any ivelany amin'ny fampidiran'ireo fanampiana iraisam-pirenena avy amin'ny firenena mikambana sy ny maro hafa. Fa ny 7 Jolay lasa teo no nisy nakan-keriny tao an-tranon'ny ray aman-dreniny Zazalava Rira vao 2 taona sy 9 volana antsoina hoe maka Tsitose tao amin'ny commune Sampona district Amboasary Atsimo. Tratra Omaly tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro tao amin'ny Fokotany Marokily anatiny commune Beanatara district Ambovombe Andro ilay Zazava Rira niaraka tamina renim-pianakaviana iray izay nolazain'ireo namany tratra tao Ambovombe ho nitondra ilay zaza fanampanazavana.
eo moa zany a dia avy hatrany dia ny antsony ny andromansokololona sy ny tafibahoaka izay manao fiambenana eny amin'ny manodidina ny sampona ny tenanay sady nandeha nanao velam-pandrika koa manodidina ny manerana ny RL 13 igny. Ny police nationale raha teo moa zany a dia nanao barrage amin'ny arabe mba tsy ahafahany tomobily mivezivezy ahafahana manao ny fisavana amin'izay resaka halatra varira zay. Tamin'io alina io ihany moa zany a dia tonga misy zatovolahy anankiray tratranay mahakasika an'izay izay tsy mazava ny diany rehefa natao ny famotorana azy dia milaza izy fa hoe tanatiny ilay zavatra. Fa ny roa namany zany satria telo zareo dia ny roa ny tafaporitsaka ny ray voatazonay teo. Tafaratato moako zany a dia nanonona ireo namany ny anankiray izay voasambotra dia nandeha zahay ny tadin'ilay namany anankiray izay nitoran'ilay zaza dia tratra tany amin'ny toerana atao hoe Marokidy taominina ny Anjeky Beanantara distrikany Anjeky. Rehefa tratra mako io zaza io dia noentina nakatia dia natolotra ny ray aman-dreniny. Ivenina isento anaty doka fo vetivetsika ivahiny ato anatin'ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ny avy amin'ny M6 tatao. Iresaka mahakasika ny enquête budget ouvert na ny fisokafan'ny tedi-bola ampanjakana izany hoe ny fahafahana mijery ny votoatiny sy ny maro hafa ka nasananao hatrany tsy hisaraka aminay. Hey hey hey! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous vite avant le 31 juillet et profitez d'un bonus de 15 jours sur tout Canal+. Incroyable! Profitez des meilleurs programmes pour toute la famille. Rendez-vous en point de vente Canal+. Cool TV vous présente World Cola Manga Mania by RTL, le plus grand festival de manga, de jeux vidéo et de K-pop à Madagascar. Les 23 et 24 juillet au gymnase Ankourjan. Au programme, vente et exposition, live et démonstration, concours et tournois, show DJ et Just Dance sur écran géant. Tout ça, c'est les 23 et 24 juillet au gymnase Ankourjan. PAF, 4000 arrières. Sponsor officiel, World Cola. Opérateur officiel, RTL. Média officiel, Cool TV. Sponsor, Tokyo Style. Inscription et informations sur la page Facebook Manga Mania Festival Madagascar. Nimiritsika production dia manolotra antsika Eric manana siny feo gasy ao amin'ny Palais des Sports Mamasina ny alahady 17 jolay manomboka miroa raha sasany. Billets simples 6 000 ariary, réservation gradin 15 000 ariary, réservation gold 30 000 ariary. Ny tapakila sy ny famandriana toerana hitanao eny amin'ny Nectar ankaditapaka sy eny amin'ny masina rehetra. La City Vange, Accordi, Smart Tanzba ary Israka. Azo jifaina koa ao amin'ny www.ticketplace. Filan-kevitra 033 14 422 10. Fiara-miasa Cool TV Tia Voyage. Sponsor entreprise ERA Tanarazoa THB. Eric manana siny feo gasy alahady 17 jolay ao amin'ny Palais des Sports Mamas. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fa Ramatoa Razafindratomany izay teknisiana eo anivony M6 tatao ifantoka betsaka manodidina ny enquête budget ouvert ny resadresaka amin'ity alaty fa mialoha ny dirantsika ao anatin'izay dia miarabanao aloha ary tsara ihany angamba ny ampahafantarina ny mpanaraka ny vaovao amin'ity alaty hoe izy ianareo misehatra amin'ny lafininina ary inona ny tena isan'ny antondia amin'ity alaty. Miaraba Yves Richard miaraba antsika manaraka ny vaovao rehetra. Iza tokoa moa izahay zany dia M6 tatao fikambanana malagasy izay miantsehatra ny siny ny fitondrana tsara tantana eto Madagasikara sy ny hoe fitondrana andraisan'ny rehetra anjara isan'ambaratongany. Anisany firaisamonim-pirenena manao ny fanadihadiana mahakasika ny Open Budget Survey na ny ouverture budgétaire
any Madagasikara. Ao anatin'izay dia resaka enquête budget ouvert no resantsika amin'ity ala ity momba n'io fanadiadiana io. Inona marina moa izy io, iza ny manao azy ary inona ny tena isan'ny tanjona anatanterahana an'izay? Ie, ny open budget survey dia fanadiadiana atao hoe mahaleo tena ataon'ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara fa ireo firenena manaiky hitondrana anaovana ny tomban'io zany no anaovana azy. Nisan'izany tsika eto Madagasikara iarahana amin'ny firaisamonim-pirenena Amerikana izy io antsoina hoe IBP na International Budget Partnership izay Amerikana moa izy io efa mampiasa an'ilay fitaovana ekeny zao tontolo zao ho anisany misy an'ireo tombana ahafahana mijery an'izay le hoe ny fisokafan'ny teti-bola eo amina firenena anankiray. Tsy hoe ny fisokafan'ny teti-bola rery ihany fa misy singa maromaro no refesina ao anatin'izay ao anatin'io fanadiadiana io zany. Araka ny fanatsidiko teo dia maro ihany ny firenena anaovana n'io karazana fanadiadiana io tsara mpahafantarina ny mpanaraka ny vaovao amin'ity ality ihany angambany hoe izy avy ireo firenena anaovana ny fanadiadiana ary inona ihany koa ny isan'ny antony lehibe isafidianana azy ireo. Madagasikara zany aloha tsara ampahafantarina antsika rehefa nizarainay hatramin'izay ihany fa eo amin'ny andiany fahatelo tsika izao anatin'io tomban'io. Io tomban'io dia atao isaky ny roa taona. Isika zany raha hoe andiany fahatelo izao dia efa nisy ny vokatra tamin'ny 2017 dia nisy ny vokatra ny 2019 dia izao no ny vokatra 2021 izao avoakantsika izao. Firenena 20 zao nanaovana ny vokatra tamin'ity andiany 2021 ity zany. Anisan'izany tsika eto Madagasikara. Araka ny lazaiko teo hoe ny fepetra tsy misy fepetra fa ireo firenena izay manaiky ary manaiky rotsaka ao anatin'izay fanadiadiana izay satria ny fomba fanaovana io fanadiadiana io dia misy anay firaisamonim-pirenena eto an-toerana zany hoe firaisamonim-pirenena eo amin'ilay firenena anankiray manaiky hitondrana an'ilay fanadiadiana fa misy ny IBP izay manaraka ny fanadiadiana manao ny validation fa eo ihany koa ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola izay atao hoe misy fifanakaloza-kevitra ao anatin'izay rehetra satria miaraka manatanteraka ilay tombana ataona ny teknisiana zany eo anivonay MC tatao na ireo teknisiana eo anivon'ny IBP atao hoe mpanohana ara-teknika sady firaisamonim-pirenena toanay ihany koa sy ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Iverenantsika ary ny fanadiadiana ho an'ny Madagasikara misy ny ataontsika hoe fanomezana naoty ao anatin'izay ho an'ny Madagasikara firy ny naoty azontsika atao anatin'izay ahoana ihany koa ny fomba nahazo ahoana n'izay naoty izay. Araka ny lazaiko teo telo eo miditra eo amin'ny andiany fahatelo zany tsika izao ny vokatra azontsika eto Madagasikara. Ny taona 2017 tsika zany no nanomboka niditra tao dia 2019 dia 2021 misy singa telo lehibe amaritana n'izany ouverture budgétaire zany. Eo ny atao hoe tena ny transparence budgétaire. Eo ihany koa ny participation citoyenne na ny fandraisana anjara ny daholobe. Le daholobe resahana eo dia ny olom-pirenena. Ny fahefana mpanatanteraka ihany koa mbola publika tokony azo ny vaovao ireo androm-panjakana atao hoe mpanara-maso sy mpandany lalàna mahakasika ny teti-bola. Ireny zany le publika hoe mahazo ny atotam-baovao izay moa le hoe fisokafan'ny teti-bola tokony ho jerena. Dia ny naoty fahatelo zany dia hoe manahoana ny fanaraha-maso na ny andraikitra ireo organe de contrôle toy ny Cour des comptes zany ao anatin'izay processus budgétaire rehetra izay. Dia raha ny naoty azontsika zany dia misy hatrany miakatra dia misy midina amin'ireo anankitelo no lazaiko teo ireo satria misy ny naoty azontsika eo mahakasika ny fangaraharahan'ny teti-bola zao na le hoe disponibilité an'ireo document budgétaire anankivalo izay takiny ny raisam-pirenena tokony ho ananantsika. Izany hoe ny fahamezana ny antotam-baovao ara-potoana sy ho azon'ny rehetra jerena zany izay teboka anankiray jerena ao anatin'izay hoe fisokafan'ny teti-bola izay. Dia raha ny naotin'izay zao tamin'ny 2017 isika nahazo 4,300, tamin'ny 2019 isika nahazo 4,100, amin'izao fotoana izao isika
7 isanjato mahakasika n'ilay fandraisana anjarany daholobe na ilay hoe participation citoyenne zany hoe ny mécanisme de participation napetraka teto amin'ny firenentsika zany dia io no niakatra kely satria enisanjato zany 7 isanjato zany teo aloha dia nilatsaka kely izy enisanjato dia zao izy miakatra 12 isanjato raha eo amin'ny organe de contrôle indray dia somary niakanidina izy tamin'ny taona 17 izy 4 isanjato dia tamin'ny 20 isanjato dia tamin'ny herintaona izy 5 isanjato zao izy 3 isanjato misy antony avokoa moa zany fa izay ilay ampahafantarina antsika manomboka izao zany izay vokatra izay satria efa azo aparitaka amin'ny rehetra amin'izay izay vokatra izay. Raha totaly ireo karazana naoty azo Madagasikara atao anatiny ro sokajy samihafa ireo mety hoe inona ny dikan'izay mety hoe mbola misy ezaka tokony ilaina mafisina ve sa manahoana ny fipetraka izay? Raha ny ezaka aloha dia tena betsaka satria amin'ireo firenena 20 nanaovana ny fanadihadiana tamin'ity hoe andiany 124 dia 970 tsika zany hoe any arindrina ihany zany tsika ao anatin'izay hoe fisokafany teti-bolo zay amin'ny akapobeany araky ny lazaiko teo hoe rehefa natambatra ireo noty anankitelo rehetra teo aloha nefa tsika efa mba tany amin'ny 20 zao zany tsika dia nilatsaka ny plastika sy ny noty azotsika amin'ny akapobeany zany hoe misy ezaka maro tokony ho ataotsika ahafahana ananany rehetra n'izay hoe atotam-baovao ho voakirakira aram-potoana sy hoe ny ampelantanany atao hoe ny vahoaka tokony andray azy le vahoaka teneniko hoe eo le vahoaka amin'ny akapobeany fa eo ireo fahefana mpanatanteraka ihany koa dia anisany atao hoe tsy mahazo an'izay akory aram-potoana sy araky ny tokony ho izy ireo fahefana mpanao lalàna sy mpandinika ny teti-bola ihany koa zany araky ny teneniko teo ny institution de contrôle rehetra. Inona ny karazana teboka mila tsaraina araka izany no ahafahan'ny Madagasikara mahazo naoty tsaratsara kokoa ny tolo-kevitra hoentiny M6 tatao anatin'izay? Ho anay M6 tatao moa izay atao hoe firaisamonim-pirenena mitaky hatrany izay isiny ny fandraisana anjarany rehetra sy ny fisokafany sehatra ahafahany rehetra mitondra ady-hevitra dia ny ao amin'ilay mécanisme de participation izay hita fa tena ambany mihitsy no tena tsara atsaraina akoatran'ilay efa niteneniko teo moa zany hoe ny disponibilité na ny famoahana an'ireo atotan-kevitra mahakasika ny teti-bola satria raha hijery zao tsika eo amin'ny exécutif zany dia 13% ny mécanisme apetraka ireo fahefana mpanatanteraka ahafahany rehetra mandray anjara ao anatin'ny processus budgétaire eo anivon'ny adoption eny anivon'ny parlement dia 0/100 ny noty azotsika satria jerentsika reny hoe fotoana fohy ary mitaraina ary ireo solombavam-bahoaka amin'ny fandaninan'ireo lalàna mahakasika ny teti-bola izany hoe tsy ampy ny fotoana ahafahany rehetra miady hevitra mahakasika an'izay hoe tena ho fampandrosoana iarahany rehetra manapaka ny zavatra atao satria fantatritsika fa ny teti-bola no akora fototra ahafahana manatanteraka an'ireo politika mpampandrosoana rehetra. Ahoana ny fomba atao hanampahafantarana bebe kokoa ny vahoaka ny vokatra amin'izao fotoana? Ny vokatra moa zany dia araky ny lazaiko hoe dingana telo lehibe ny fanaovana ny fanadihadiana io. Manao fanadihadiana izahay eo anivon'ny teknisianina eo anivon'ny M6 tatao misy fifanakalozana eo anivon'ny ministera ary misy fankatoavana eo anivon'ny IBP sy ny telotota zany ary misy ny famoahana azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena efa navoaka izy io tamin'ny volana Mai lasa teo ho an'ny sehatra iraisam-pirenena ireo firenena rehetra kosa izany dia mamoaka sy mizara ny vokatra ny fanadihadiana teo aminy dia ho antsika eto Madagasikara dia amin'ny talata izao zany no ampahafantarana antsika vahoaka rehetra ary tena iantsona indrindra atsika olo-pirenena rehetra
satria tokony hafantatra sy hanara-maso an'izany vaovao sy antotam-pahalalana mahakasika ny tetibolo zany isika dia amin'ny talata no ampafantarana atao hoe dissémination nationale na fampafantarana ho antsika malagasy rehetra ny vokatra io fanadihadiana io, zany hoe holazaina amintsika ny antony rehetra sy ny mahakasika an'ilay fanadihadiana ahafahany rehetra mijery hoe aiza ny tokony anatsarana azy ary ho anay eo anivony amin'ny sisa tao dia afaka manaraka ny page satria ho alefa en direct na en live io fotoana io amoahana izay vokatra amin'ny fomba ofisialy ho antsika eto Madagasikara izay. Fendefeny fanazavana mahakasika izay ankasitrahany ianao Ramatoa Razafinjato Manda nitondra ny ampahany mahakasika izay enquête budget ouvert zay dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrahany ianao nanaraka izany any an-tokantrano veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.